ry mpiaino malala ry mpijery ajaina faly hatrany izay miaraka amintsika ao anatin'izao famelabelarana ara-baiboly zao manolotra ny fiarabana ary manasantsika iaino ny fandarana hatramin'ny farany efa andro fahadimy sady sika ankehitriny mahakasika an'ity loha hevitra ity manao hoe fiaingana vaovao efa niainga ve ianao zay fantana mipetraka efa niainga ve isika satria hoy isika tany amin'ny andro voalohany hoe ny programan'Andriamanitra ny amiko sy ny aminao dia niainganao ny tsy janonanao eo amin'ny toerana misy anao eo aza mianona amin'izay fitahiana kely mety azonao fa afaka manome fitahiana lehibe ho anao Andriamanitra aza mianona amin'izay fiovana kely tonga teo aminao fa afaka ny tena manovanao Andriamanitra ary ny fotoana ankehitriny no mety indrindra anaovana fiaingana vaovao ny amin'izany fantaniana ihany koa dia hoe efa nanomboka namaky baiboly ve ianao na dia eo aza ny asa mandraraha dia nanana 10 minitra ianao farafahakeliny ny 10 ny isa 10 matsy anisan'isa kely amin'Andriamanitra mba nanana 10 minitra ve ianao natokanao azy ka namakianao ny baiboly noresahantsika tamin'ny andro voalohany tany hoany fa ny filazantsara ny Jaona nosoratany Jaona tokony vakiantsika voalohany ka hatramin'ny farany manokana 10 minitra zany ianao makiana ny Jaona tsy haiko hoe viana vitanao ny Jaona manontolo zava-dehibe izany ary amin'ny fianakaviana ny manao an'izany ho isika manao fiaingana vaovao isika dia ho tamahanao ny anjely ary raha misy ratsy sy asany ratsy amin'ny tokantrano rehefa misokatra ao ny baiboly dia miala zany asany ratsy zany raha tsy manandrana ianao tsy hatsapan'izany ry havana malala ka dia hoy tsika hoe ny fivavahana kristianina dia fanandramana ihany koa mitoetra ny ary ny fiaingana vaovao izay ataontsika rehetra amin'ny alalan'ny baiboly tsy vahaolana ny mitomany isan'andro resahantsika koa zany satria ny vanim-potoana misy antsika ankehitriny dia vanim-potoana mampitomany dia mitomany ianao mety noho ny amin'ny zanaka mety noho ny amin'ny vady mety mitomany ianao noho ny amin'ny ray aman-dreninao mitomany ianao noho ny amin'ireo tsy fisiana maro samihafa andehanao fiaingana vaovao sika satria ny fanapahan-kevitra ho an'io dia hamaritra ilay ho avinao mandrakizay tsy natokana hitomany ianao tsy natokana hijaly ianao fa manana planina ho anao Andriamanitra alohan'ny hamakiantsika ny baiboly mahakasika an'izay mba ahafahantsika mandroso eo am-pitsenana n'ilay tompontsika izay tsy maintsy ho tonga dia hivavaka ho anao satria mety manana olana ara-pianakaviana ianao dia hivavaka ao amin'izany isika hivavaka isika rainay eo be fitiavana izay ny an-danitra misaotra anao zahay noho izao fotoana sarobidy izao satria afaka mihaino ny teninao zahay no sady afaka mifampivavaka ihany koa ary ianao raha teo no ny teny hoe mifampivavaha mba hahery ka dia mivavaka izay Andriamanitra mba hahery mivavaka manokan'izay ho an'ny tokantrano tsirairay avy ho an'ny dada ho an'ny neny ho an'ireo zanaka entinay mivavaka manokana ireo ray aman-dreny izay mety tsy mifankatia ary dia olana eo amin'ny fianakaviana sy ny tokantrano izany aoka mba hiditra an-tsehatra ianao ka ampifamatotra ampifankatia indray ny mpivady eo koa ireo zanaka izay maditra mampitomany mampiasa saina isan'andro mandra-pahoviana no hiainanay amin'izany Andriamanitra mivavaka manokana ihany koa izay ho an'ireo zanaka izay mety hoe maditra mba hamangy azy ireny ianao ary ampio izay anao fiaingana vaovao ka amin'ny alalan'ny fivavahana izay ataonay amin'ny alalan'ny teninao izay vakianay ao an-trano dia anova n'ireny tanora ireny anova ny mpivady ihany koa mba ho fanandramanay anie izany ka amin'izao sisa izao dia tsy tomany intsony izay fa ho faly ahitany fahagagana ataonao fahagagana manova ny dada fahagagana manova ny neny fahagagana manova ireo zanaka ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy amen. ho isika ty hoe aza mitomany fa tsy vahaolana izany aza mitanondrika fa tsy vahaolana izany fa mitraka andao no fiaingana vaovao sika
fa andriamanitra nge tsy lavitra antsika isika ndray mieritreritra hoe io andriamanitra io dia lavitra be tsia eo izy aka lesona avy hatrany indray sika ho tohiny mba hahafahantsika miomana ny amin'ny fiavian'i Jesosy. Matio 13:17 indray no vakitsika ankehitriny ho fanomboantsika azy. Matio 13:17 dia izao voalaza. Aminaran'i Jesosy, tompoko, tsy voatsara va ny nafafinao tany an-tanimbarinao, ko avy taiza kosa ny tsy parifary. Dia hoy izy taminy, ny fahavalo no nanao an'izany. Zany ny zavatra misy. Eo am-piandrasana ny tompo dia mitady vo tsara Andriamanitra. Ary izay mihitsy ny fanontaniana napetraka Jesosy hoe raha ho avy moa ahita finoana va? Ilay finoana izay anontaniany Jesosy dia izao moa ahita vo ve? Moa ahita vokatra ve? Satria isika io zany dia toy ny vokatra, toy ny vary izay ambolena, ary Andriamanitra mihitsy no mamboly antsika amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny alalan'i Jesosy. Dia rehefa ambolena isika, rehefa tonga Jesosy dia alaina ny vokatra hoentina any an-tsopotry ny lanitra. Zay ilay zava-misy. Zay ngentsika kristianina io amboleny Jesosy isika ho vokatra tsara hoentina any an-tsopotry ny lanitra. Zavatra misy eto nefa dia izao, tompoko, tsy voatsara va ny nafafinao tany an-tanimbarinao, ko avy taiza kosa ny tsy parifary. Dia hoy izy taminy, fahavalo nanao an'izany. Zany ny zavatra misy ankehitriny. Ny vaovao mafaly aloha dia izao, Andriamanitra dia mamafy vo tsara eo amintsika. Indraindray nge tsy tsapantsika akory zany ohatry ny tsy hita amin'ny masontsika. Andriamanitra ny hanokatra amin'ny masonao dia ianao dia hiteny amin'ny tenanao mihitsy hoe za ilay vo tsara. Amen. Ho tanteraka anie zany. Ianao ilay vo tsara. Aza manondro olona hafa hoe retsy ilay vo tsara fa za ngamba dia efa tsy haiko apombo. Tsia. Ianao ilay vo tsara. Vo tsara nafafin'ny tompo ianao mba haniry, mba hamokatra hoentina any an-danitra. Dia izao ny fanontaniana, ko avy taiza kosa ny tsy parifary. Dia hoy izy taminy, fahavalo nanao an'izany. Misy tsy parifary zany kay miaraka amin'ny vary, ary sika malagasy moa zany dia mahafantatra tsara amin'izany. Fa sahirana mihitsy sika rehefa feno tsy parifary ilay vary. Ny fahavalo no nanao an'izany. Ary any amin'ny andininy hafa sy ny toy ny fanoharana dia izao no lazain'i Jesosy rehefa manohy an'io resaka io. Ongotana ve ilay tsy parifary sy ilay voana-dratsy, sa vela eo ihany? Dia hoy ny tompo hoe azo ongotana fa manjary mialatra amin'ilay vary fa avelao eo ihany ilay tsy parifary. Fa amin'ny fotoan'androny dia hoesorina ny tsy parifary dia hodorana, fa ny vary kosa ho tsinjaina hoentina any an-danitra. Hoy isika teo aloha teo hoe aza dia kivy sy mitanondrika ianao fa tsy vahaolana izany. Efa ara-baiboly mihitsy kay zany fa ny fahavalo no manao an'izany. Zany hoe fahavalo io zany na dia misy vary aza eo dia andefasan'ny tsy parifary ianao. Ka rehefa misy problème ianao zany dia tadio fa tsy parifary ireny. Rehefa misy olana zany eo aminao ankehitriny dia tadio hoe tena misy tsy parifary aho. Azo alàna ny tsy parifary sa tsy azo alàna? Afaka tsy penina ny tsy parifary dia afaka esorina ho antsika malagasy. Dia ilay vary afaka maniry mandrakariva. Ary na ahoana dia isy fotoana tsy maintsy hiala ny tsy parifary. Fa nizingizinina amin'ity fotoana ity dia izao hoe ny fahavalo no nanao an'izany. Ny fahavalontsika zany dia mandefa tsy parifary izy. Ary miaraka amintsika eo ilay tsy parifary. Kazakivy ianao fa ny vary sy ny tsy parifary dia miaraka eo. Zany hoe tsy lavitra anao eo zany ilay olana. Ny irariana nefa dia izao. Na misy tsy parifary aza manodidina anao dia izao, ianao kosa dia mbola hitoetra. Ary anisan'ny voavary akarina ho any amin'ny sopotry ny lanitra. Tesaloniana voalohany 1:7-7 tadidinao ve? Ary efa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahona hitsenan'ny tompo eny amin'ny habakabaka. Rehefa velona ianao ka mbola mitoetra ho vary dia akarina. Dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Aza dino izay toko sy andinina izay. Ary azo antoka izany fiainana mandrakizay izany ry havana. Ianao io dia toy ny vary tsara hoentina ny an-tsopotry ny lanitra. Azo antoka izany. Ary ny programan'Andriamanitra dia ny arabanao io tonga soa ao amin'ilay tany vaovao sy lanitra vaovao. Izany ny programan'Andriamanitra. Ka teo tonga any amin'izany ve ianao
de tsy maintsy amaly anao hoe eny teo tonga any am'izany ahy fa saingy inona le saingy raha mba fantatrao mantsy mahakasika ny fianakaviako mahakasika ny zanako mahakasika ny vadiko sy ny sisa sy ny sisa manana vahaolana ao antsika Jesosy inona ny vahaolana misy fanapahan-kevitra tokony ho raisina Jaona 7:15 ary tsy azo tsinitsiniavy ity fanapahan-kevitra ity fa ity ny fiaingana vaovao tena anisan'ny manovatsika minan-kavy Jaona 7:15 zao ny voalaza lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra ateraka indray rehefa ateraka indray zany ny olona zay vao mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra dia ozy ilay lehilahy zay ndresaka tamin'i Jesosy hoe ahoana indray amin'ny fomba ahoana moa nidirako any an-kibon'ny dia tsy izay le izy fa ny batisa ry havana malala ny batisa no anisan'ny lakle passeport ahafahanao miditra ny lanitra na tsotra be azy ianao na montina be azy ianao na manao asa soa be azy ianao kanefa tsy atao batisa dia zava-poana ihany zany zao ny voalazan'ny Marka 20:12 izay mihitsy atao batisa no vonjena izay mihitsy atao batisa no vonjena ny finoanao zany dia mitarika anao atao batisa ary zay fanaovana batisa zay no atonga anao todisoa any an-danitra zava-dehibe io mila anaovana fiaingana vaovao io asan'ny apôstôly 2:20 ary ankehitriny inona mampijanona anao mitsangana miantsoa ny anarany ary aoka atao batisa ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao inona mampijanona anao manaova fiaingana vaovao mitsangana ianao dia antsoa ny anarany aoka atao batisa ianao zay miaino ankehitriny mety mbola tsy vita batisa aoka atao batisa ianao dia miantsoa ny anarany mba hahafan'Andriamanitra manasa anao ho amin'ny fahotana aikay ny batisa dia fanasana anao ho amin'ny fahotana mba hahatonga anao mendrika hiditra ny lanitra satria ny mpanota tsy ho tafiditra any amin'ny lanitra mihitsy fa ny batisa no ahafahana manadio anao ianao zay mbola tsy vita batisa fotoana mety zao ianao zay efa vita batisa kosa manao ahoana efa maloto ve le akanjo ka feno fahotana efa voatahiry tsara ve ny fahadiovany famonjena zay nomeny Kristy anao rehefa nandre ny ten'Andriamanitra ny olona tamin'ny andron'ny apôstôly dia inona no mampijanona anao izy mitsangana miantsoa ny anarany aoka atao batisa eto dia asaina manokana ianao zay mbola tsy vita batisa irosony amin'izany aza atao hoe sendram-bana eno an'izao afatra izao ianao fa tena sitrapon'Andriamanitra ny hainonao zao afatra izao mba hahatonga anao atao batisa io ny vahaolana ny batisa ny passeport lakle ahafahantsika miditra ny lanitra metametraka fanontaniana nefa ianao hoe zangy efa vita batisa zalo mbola tsy vita mihitsy dia batisa ahoana na vitanao misy ny batisa menaka kely dia apetaka amin'ny andrina dia efa batisa zay ho any ampitan-dranomasina any dia satria tsy misy ny rano fa mivaingana feno glasy dia atao batisa ao anaty glasy mety ve zany ho an'ny sasandray moa zany any amin'ny désert dia feno fasika dia mety ve raha ohatra hoe fasika nanaovana batisa misy karazany firy ny batisa raha mbola tsy vita ianao Efesiana 4:15 dia zao ny voalaza iray ny tompo iray ny finoana iray ny batisa tsisy batisa be tebe zany hoe amin'ny menaka na menaka vaiza na menaka vaiza na hoe amin'ny rano kely na amin'ny laneige na amin'ny fasika tsisa zany iray ny tompo iray ny finoana iray ny batisa tokana ny batisa raha baiboly ary Jesosy ny modeliny amin'izany ao Marka 1:7 Marka 1:7 dia zao ny voalaza ary tamin'izany andro zany dia tonga avy tany Nazareta any Galilea Jesosy ka nataony Jaona batisa tao Jordana Jesosy natao batisa tao Jordana tao amin'ny ono lehibe anankiray antsoina hoe Jordana ary raha vao niakatra avy teo amin'ny rano izy dia hita ny lanitra ny sokatra ary fanahy nidina tahaka ny voromailala ka nakeo amboniny Jesosy zany dia natao batisa nidina tao anaty rano dia avy eo niakatra tao anaty rano zany hoe ny batisa nanaovana batisa an' Jesosy zany dia arak'eo andininy io dia rano be ary nisy feo avy tany an-danitra aorianan'izay ny teny hoe ianao ny zanako malalako
ianao sitrako. Zany hoe aorinany batisa zany ny olo anankiray dia niteny Andriamanitra, io ny zanako malalako, io sitrako. Ianao zay efa vita batisa dia tadio. Fa efa niteny taminao Jesosy hoe zanako malalaka ianao. Efa niteny taminao Andriamanitra hoe ianao dia zanaka malala, ianao dia sitraka Andriamanitra. Ary ianao zay tia azo zany teny zany, satria azo antoka amin'ny fiainana mandrakizay rehefa vita batisa, zanaka malala ianao ary sitraka Andriamanitra ny ahafofonjy anao. Ao amin'ny ampitso dia ho toizantsika kely zay mba ahafahantsika manao fiaingana vaovao, ahafahantsika manapa-kevitra. Fa ankehitriny aloha dia hivavaka isika ho famarana. Hivavaka isika. Raha misaotra anao indray zay satria no nifahasoavanao dia afaka nianatra ny teninao zay teo mahakasika ny batisa. Batisa zay ianao mihitsy ny modely Jesosy ka natao batisa mba ho fanadiovana anay. Raha misy amin'ireo zanakao mbola tsy vita batisa dia ho vita tsy ho elany izy, ary ianao mihitsy no anao ny fandaram-potoana. Ampitomboany finoany fa azonao ho tanterahany zany. Ary ndreto ihany koa zahay rehetra zay efa vita batisa, tsy miafina aminao ny momba anay rehetra. Mampalahelo anao matetika ny momba anay. Efa mba anao ihany, efa mba zanakao ihany, kanefa mpanota mandra. Raha eo vonjeo zahay mba ho afaka amin'izany. Ara-tsangano zanakao lahy sy zanakao vavy mendrika amin'ny fiainana mandrakizay. Ka mba hitadidy atsiaro mandrakariva ny batisa izay natao anay. Ary atsiaro fa izahay dia efa zanakao. Ho tehirizinao anie izany afatra izany. Ary izay ny ainy dia handray fanapahan-kevitra ao amin'ny fanoloran-tena ho anao amin'ny ranon'ny batisa. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.